fampianarana ara-baiboly mahakasika ny batisa ny fibebahana. Fampianarana ara-baiboly mahakasika ny batisa ny fibebahana. Fa izao ny lazain'i Jesosy, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanimasina. Mateo toko fa 7 ny andininy fa 7. Fampianarana ara-baiboly arahinao isanandro, mivantana eto amin'ny radio feon'ny lanitra 107.2 FM isaky ny amin'ny 7 alina. Fampianarana ara-baiboly mahakasika ny batisa ny fibebahana. Fampianarana ara-baiboly mahakasika ny batisa ny fibebahana. Faly miarabantsika rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano indray ny tenako amin'ity alina ity manona ny fiadanan'i Jesosy Tompo aminao sy ny ankonanao ary Jehovandriamanitra ny Israely ny anisy antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo amin'izao ora sy fotoana izao. Apôstôly Andreasy ihany no miaraka amintsika ao anatin'ity fampianarana ara-baiboly mahakasika ny batisa ny fibebahana ity dia ny tompo hitahantsika rehetra aringana ny famindrapon'Andriamanitra anaraka anao any amin'izay misy anao rehetra izany. Mitoy anatin'ny fampianarantsika amin'ny ity anio ity izay ampianarantsika mahakasika ny batisa izany ka dia alohan'ny tena hirosotsika anatin'izay fampianarana izay dia hivavaka aloha isika ametraka ny fotoana eo ampelantanin'Andriamanitra. Raha io misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mbola afaka mampianatra eto ny mpanomponao Tompo. Ianao Andriamanitra no omeko voninahitra, enganeny fanainao masina Tompo hidinao anatin'ny mpanomponao ary ampiteny mba hisokafan'ny fo sy saina fanahin'ny olona rehetra any anatin'ny tokantrano any, ary indrindra Tompo mba ho maro ny fanahin'ny olona ho vonjena amin'ny alalan'ity fampianaran'ity amin'izao ora sy fotoana izao. Omeko voninahitra ianao Tompo malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, misaotra Tompo. Amen. Eny ary itozantsika ny amin'ny fampianarana izay hatramin'ny Deutéronomia toko 4:20 iresahantsika mahakasika ny fisaoram-bady amin'ny ity anio ity. Deutéronomia toko 4:20 tonga dia mitohy avy hatrany ao anatin'ny fianarana. Averiko farany ihany Deutéronomia toko 4:20 manomboka ny andininy voalohany. Ny soramandry dia milaza ohatr'izao ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Didy samihafa ny amin'ny fisaoram-bady sy ny tsy fanaovana izay ampahorin'ny sasany. Andininy voalohany. Raha misy lehilahy makavady ka mampakatra azy ary tsy tiany intsony raha vehivavy noho ny ahitany fahalotona eo aminy, dia aoka hanoratra taratasy fisaoram-bady ho andra vehivavy izy ka hanolotra izany eo an-tanany ka ampiala azy ao an-tranony. Ary rehefa miala ao an-tranony raha vehivavy dia mahazo mandeha ka manambady olo-kafa. Ary raha tsy tia andra vehivavy ilay vao nanambady azy ka manoratra taratasy fisaoram-bady koa ary manolotra izany eo an-tanany ka mampiala azy ao an-tranony, na maty ilay nanambady azy taoriana, ilay manambady azy taloha ka nisaotra azy dia tsy mahazo manambady azy intsony rehefa voaloto izy, fa fahavetavetana eo imason'i Jehova izany. Ary aza mampiditra eloka amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao olovanao. Amen.
io aloha zany no jerevantsika resaka mahakasika na fisoram-baditsika amin'ny ty an'io ty a ny fisoram-bady zany moa zany a de amin'ny fiteny vahiny zany izy a hoe taratasy fisaorana de divorce no mahalaza azy reny divorce reny mahafantatra tsara zany divorce zany ka amitsika ny olona mpivady miady a de tsy vonina ny famerina intsony a de manao divorce mihitsy de mba afahana miverina na manambady olo-kafa ndray rehefa aveo a fa ho jerevantsika amin'ny ara-baiboly androany zany hoe mety ve ny manao an'izay mety ve ny manao divorce mety ve ny misara-bady fotsiny tsotro zao a de ohatra ny ahoana ny zavatra atao amin'ny olona misara-bady a sy ny olona nanao divorce ina ny zavatra mety hitranga zay zany no ianarantsika amin'ny ty an'io ty tafiditra anatin'ny fanambadiana ihany moa zany rehetrarehetra izany a marasana ampitiavana zany mba tena aharitra hatramin'ny farany a isokatra tsara ny saitsika ao anatin'izany eto zany de misy tantara anankiray lazain'ny baiboly eto hoe raha misy lehilahy izy makavady a ka mampakatra azy a ary tsy tiany intsondra vehivavy no ny ahitany fahalotona eo aminy fahalotona eto a mety hoe nijangajanga le vehivavy na manana toetra ratsy le vehivavy na misy zavatra tsy mety amin'le lehilahy intsony zany hitany eo amin'ilay vehivavy a de hoy ny voalazan'ny baiboly hoe dia aoka hanoratra taratasy fisaorambady ho andra vehivavy izy ary hanolotra izany eo an-tanany ka ampiala azy ao an-tranony zany hoe rehefa mahita tebokareo zany le lehilahy zay vao napakatra an'ilay vehivavy a dia afaka manome taratasy fisaorana ny dikany taratasy fisaorana de manao divorce zany fisarahana zay ny dikan'iny de ampiala azy ao an-tranony rehefa miala ao an-trano raha vehivavy de mahazo mandeha ka manambady olo-kafa zay ny voalazan'ny Deutéronomia 4:20 artiko tadiditsika tsara mihitsy zay voalaza zay hoe ary rehefa miala ao an-trano raha vehivavy dia mahazo mandeha ka manambady olo-kafa ary raha tsy tiandra vehivavy ozy izy ilay vao nanambady azy ka manolotra taratasy fisaorambady koa ary manolotra izany eo an-tanany ka mampiala azy ao an-tranony na maty ilay nanambady azy taoriny ka manana heritreritra le vehivavy andeha hiverina amin'le vadiko taloha dia raha ny baiboly eto ny jerevana raha ny voalaza eto a de tsy afaka miverina amin'le vadiny intsony izy zany raha nito ny jerevana satria efa voaloto le ranabavy zany hoe ratsiratsy tena ratsy zany ho atsika efa manambady a na ilay mampirafy ny mahaenao amin'izao fotoana zao na ilay ampirafesina ny mahaenao amin'izao fotoana zao a ratsy be ary mandoto ny tokantrano mandoto ny fanambadiana zany ny lehilahy anankiray ohatra manambady efa vita soratra izy de mbola mandeha mangalangalatra riambadika makarisy sady miaraka amin'ny vady tena vita soratra ato an-trano iny izy a misy vehivavy hafa koa miaraka aminy any ambadika maloto zany le lehilahy amin'ny fotoana iny tena manimba an'le tokantrano zay na hoe ny vehivavy manao an'izany a sady miaraka amin'le vadiny ato an-trano izy mbola misy lehilahy hafa koa any ambadika miaraka aminy a tena manimba le tokantrano voaloto ny anaran'izay voaloto le vehivavy na ilay lehilahy ity zany zao tena voalazan'ny baiboly eto a resaka fisaraham-bady zany hoe raha misy vehivavy anankiray tsy tiana lehilahy de afaka misaraka ilay lehilahy sy le vehivavy de mbola afaka manambady izy rehefa aveo zay ny voalaza eto raha misy lehilahy koa zany nisarahana vehivavy na nelana vehivavy de mbola afaka manambady ilay lehilahy na ilay vehivavy zay ny voalaza eto amin'ny eto voalazan'ny Deutéronomia 4:20 fa ho amarintsika eto zany le izy hoe manao ahoana ny tenin' Jesosy Kristy tompo a mahakasika an'io resaka fisaraha-panambadiana sy io resaka divorce io hoe akasitra an' Jesosy tompo ve ny fisaraha-panambadiana de ohatrany ianao kosa ny ataon'ny olona anankiray rehefa ny sara-panambadiana izy moa ve mbola afaka manambady sa tsy afaka manambady intsony zay zany no toizantsika amin'ity fampianaran'ity a todikitsika mijeritsika any amin'ny Marka 10 aza ilana le Deutéronomia 24 fa tsy ndrio tsy haiko zay fomba hitazomanao anazy fotsiny misaotra ny ruban kely io amin'ny baibolinao dia ataonao makeo amin'ny Deutéronomia 24 io dia aveo aloha tsika mandeha mipita any amin'ny Marka 10 aloha tsika jerevantsika ny tenin' Jesosy Kristy tompo mahakasika an'io Deutéronomia 4:20 io Marka 10 dia ovakitsika manomboka amin'ny andininy voalohany no makitsika azy Marka 10 ny andininy voalohany averiko farany ihany Marka 10 ny andininy voalohany fakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nisy roamandreo ambony milaza manao hoe ninakanesan'i Jesosy tany an-dafin'ny Jordana sy ny namaliny ny fanontanian'ny fariseo ny amin'ny fisaorambady andininy voalohany ary niainga niala teo Jesosy dia tonga tany amin'ny sisy tanin'ny Jodia sy tany an-dafin'ny Jordana
ary nisy vahoaka betsaka indray niangona teo aminy koa araka ny fanaondia nampianatra azy indray izy ary nisy fariseo nanantona azy dia nakafana azy ka nanontany hoe mahazo misaobady va ny lehilahy ary izy namalaka nanao tamin'ny ahoana ny nandidiny Mosesy anareo ary hoy izy navelany Mosesy hanoratra taratasy fisaoram-bady ny lehilahy ka nisaobady dia eo misy hoe Deutéronomia 24:1 fa hoy Jesosy taminy niamafy ny fonareo ny nanoratana izany didy izany ho anareo fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lasy vavy ny nanaovana ny olona Genesis 1:27 ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary ho nofo iray izy roroa ka dia tsy ho roa intsony izy fa ho nofo iray ihany koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarain'olona. Amen. Eo zany zao ny voalazan'ny Baiboly eto rehefa nampianatra teo amin'ny teona anankiray ozy izy ny Baiboly Jesosy Kristy tompo dia betsaka ny olona nitangorona ny en'ny fampianarana. Nisy fariseo nanantona azy. Sokafo tsara ny saitsika. Miaino anatsara tsika rehetra ao anatin'ny tokantrano. Dia hoy ny voalazany ny andinin'ny faharoa ary nisy fariseo nanantona azy dia nakafana azy ka nanontany hoe mahazo misaobady va ny lehilahy. Haitsika tsara angamba ndika zany hoe makafana zany. Ny olona makafana zany dia anome ohatra amintsika. Ohatra zao hoe tsika zao mifady hanina. Ohatra tsika nifady hanina teo zao. Efa fantatro zao isika fa mifady hanina dia anontaniako. Inana mofo ve ianao sa tsy hinana? Miaraka amin'ny mofo amin'ny fotoana io manantona anao le mifady hanina doza hoe inana mofo ianao sa tsy hinana. Fantatro ihany ianao fa mifady hanina. Fa mbola tonga ihany nandeha nakafana anao hoe inana mofo ianao sa tsy hinana mofo. Zay ny atao hoe makafana zany ianao amin'iny fotoana iny. Zavatra fantatrao ny akanao fanahan'le olona. Ohatra zany nataon'ny fariseo tamin'i Jesosy Kristy tompo teto. Efa fantatry ny fariseo fa tsy araka an'Andriamanitra le lalàna nivoaka dia tonga izy mba hakany fanahan Jesosy hitadiavan'izay anamelohana sy hanomezana tsiny azy. Dia ozy izy hoe mahazo misaobady va ny lehilahy. Dia hoy Jesosy Kristy tompo ahoana ny nandidiny Mosesy anareo ary hoy izy navelany Mosesy hanoratra taratasy fisaoram-bady ny lehilahy ka nisaobady. Deutéronomia 24 io le nivakitsika teo aloha teo. Nomeny Mosesy navelany Mosesy ozy izy reto isaobady ny lehilahy dia hanoratra taratasy fisaoram-bady zany hoe afaka misaraka zany raraka ny tenin'ny Mosesy sy ny taratasy soratany Mosesy afaka misaraka dia manao divorce rehefa avy eo. Zay ny tenen'ny reto fariseo reto. Dia hoy amin'izay Jesosy eo amin'ny andinin'ny fahadimy fa hoy Jesosy taminy niamafy ny fonareo ny nanoratana izany didy izany ho anareo fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lasy vavy ny nanaovana ny olona. Genesis 1:32. Zany hoe ambaran Jesosy mazava tsara tamin'ireto fariseo reto zany ry havana malala fa ny antony nanomezany Mosesy an'ilay didy ilay any amin'ny Deutéronomia 5:20 dia noho ny amafy ny fony reto Israely reto amin'izany fotoana izany satria indraindray misy lehilahy ohatra araka an'ilay tantarany vakitsika te hisaraka amin'ilay vehivavy izay napakariny izy fa tsy tiantsony ny vadiny. Dia rehefa misaraka izy ireo dia tsy mazaka tsy manambady intsony izy. Dia Mosesy no edivany zareo hoe tsy mety aminay zany, tsy mety zay dia tsy hanambady tsony, zay mbola tanora, zay mila manambady. Dia noho ny amin'izay fimonomonomany zareo zay sy ny amafy ny fony dia namoaka taratasy tsy fidiny Mosesy hoe iny ary ty misy lalàna ary zay rehetra misaobady misaraka amin'ny vadiny fa tsy tiantsony dia afaka mbola manambady izy ireo avy eo. Tsy avy amin'Andriamanitra zay fa Mosesy fotsiny nanoratra azy noho ny amin'ny amafy ny fony reto olona reto. Azontsika tsara angamba ilay tian'ny Baiboly ambara. Fa Jesosy Kristy tompo dia manazava tsara mihitsy hoe noho ny amin'ny amafy ny fonareo nanoratana izany didy izany ho anareo. Dia eo amin'ny andinin'ny fahaeniny fa hatramin'ny fony vao nanaovana izao tontolo izao dia lahy sy vavy ny nanaovana ny olona. Lahy sy vavy nanaovana ny olona. Tsy misy hoe lahy anankiray dia vehivavy anankiroa, vehivavy anankiroa dia lahy anankiray. Na hoe vehivavy iray dia lehilahy anankiroa tsisy an'izany ka hoe voaforonina zany ohatra lehilahy mahery Azaria. Dia efa ndateraka fa misy vehivavy anankiroa miandrina zany dia raha vao misaraka amin'ray izy dia miditra amin'ny anankiray indray. Tsy zany. Zay ny tiany Jesosy tenenina. Tany am-piandohanany namoronona ny olombela zany lahy anankiray ihany. Vehivavy anankiray ihany. Rehefa isarahanao zany ny anjaranao, tsy manana tsony ianao. Zay zany le izy. Eo amin'ny andininy fafito eo miteny hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny. Ary ho nofo iray izy roroa
ka dia tsy horoa intsony izy fa ho nofora ihany koa izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampsarahan'olombelona. 10 ary noho ny ry tao an-trano dia nanontany aminy izany koa ny mpianatra ary hoy izy taminy nazovy no misaobady ka mapakatra vehivavy afa dia mijangajanga ka manala baraka ny vadiny ary raha vehivavy kosa no misaotra ny lahy ka manambady olon-kafa dia maninona ozy izy lazain'ny Baiboly dia mijangajanga izy. Tsy niriny Jesosy Kristy tompo tsara mihitsy ny voalaza tary am'le Deotorina 7:20 lay ny soratan'ny Mosesy no ny amafy ny fon'ny Israely na noratan'ny Mosesy azy mba tsy terenako hoe navoaka ny tsy fidiny le izy. Teren'ny olona satria tsy mazaka tsy manambady ny olona rehefa misaraka amin'ny vadiny dia tsy maintsy namoaka an'le izy Mosesy no amin'ny amafy ny fon'ny Israely. Fa Jesosy Kristy tompo dia manamafy mihitsy eo amin'ny 10:10 nazovy ny 1:10 azavady nazovy no misaoty bady ka mapakatra vehivavy avy dia maninona ozy izy mijangajanga ka manala baraka ny vadiny. Dikan'izany dia hoe na iza misaraka amin'ny vadiny na manao divorce amin'ny vadiny ka mbola manambady olon-kafa rehefa avy eo mijangajanga izy amin'ny andro toko-piainany. Fa Jesosy Kristy tompo dia mampianatra ray ihany ny anjaranao ito ambonin'ny tany, tsy misy anankiroa zany eo, ray ihany. Iny vita soratra taminao iny rehefa iny ny safidinao zany dia iny ny anjaranao. Fa tsy misy hoe ka za ohatry ny nakanaka fahatany fotsiny tamin'ito fa rehefa tena niditra lalina ohatry ny tsy tiako indray izy fa isarahako ty dia hijery olo-kafa indray tsy afaka manao an'izany ianao. Dikan'izay zany azavaina amintsika tsara niza misaraka amin'ny vadiny efa vita soratra hoy aho vao vita soratra fotsiny ka ny sarahanao iny vadinao iny dia tadidio tsara. Tsy afaka manambady olo-kafa intsony ianao. Tsy fantatro hoe mafimafy ve no fandraisantsika an'izay zavatra izay fa iroso amin'ny batisitsika izay ny marina nefa izay ny lalam-pamonjena. Tsy ara-baiboly raha misy olona anankiray efa vita soratra izy lehilahy sy vehivavy ny resaka eto dia nisaraka nisy disadisa tamin'izy anankiroa tsy fantako na tsy mahay mikarakara tokantrano na tsy mahay mahandro sakafo na tsy mahay mandrehatra afo fa mantamoaka foana amin'ny vary ao an-trano tezitra lehilahy ndao isaraka. Dia avy eo lehilahy napakatra olo-kafa ihany ny epitson'iny tonga dia nataony soratra afaka herinandro rehefa nivoaka ny taratasy. Diso le lehilahy amin'izany fotoana izany. Meloka eo anatrehan'Andriamanitra izy amin'izany fotoana izany tsy afaka mapakatra vehivavy hafa intsony. Ny vehivavy ny sarahan'ny lehilahy, ny lehilahy tsy mahazo mapakatra vehivavy hafa intsony, ilay vehivavy tsy mahazo apakarina lehilahy hafa intsony. Izay ny lalàna ny Baiboly eto. Dikan'izay zany ny olona misaobady na nanaovan'ny olona divorce na ny olona avy nanao divorce tsy mahazo manambady intsony. Izay ny voalazan'ny Baiboly. Ho amafisitsika ihany ny tenin Jesosy tompo mahakasika an'io any amin'ny Marka 7:20. Matthieu azafady, Matthieu 7:20. Matthieu 7:20 manomboka ny 9 voalohany. Miaraka mamadika Baiboly avokoa sika rehetra. Matthieu 7:20 ny 9 voalohany. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ny soroamandro ambony milaza aminao hoe ninaka nisan'i Jesosy tany andafiny Jordana sy ny namaliny ny fanontanian'ny fariseo ny amin'ny fisaoram-bady. 9 voalohany. Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny izany dia niala tany Galilea izy ka niazo ny lalana teny andafiny Jordana dia tonga tany amin'ny sisiny Jodia ary nisy vahoaka betsaka nanaraka azy dia nahasitrana azy teo izy. Ary nisy fariseo nanontany azy dia nakafana azy hoe mahazo misaotra ny vadiny va ny lehilahy noho izay rehetra entiny hampangana azy na inona. Ary izy namalika nanao hoe tsy mbola nivakianareo fa ny teny fa izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo iray ihany izy roa ka dia tsy roa intsony izy fa nofo iray ihany koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarahan'olona. Hoy ireo taminy nahoana ary Mosesy nandidy anome taratasy fisaoram-bady sy hisaotra azy. Ary hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo hisaobady fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany. Mazava be zany tenin Jesosy Kristy tompo zany eo amin'ny 9:9 averintsika ihany. Ary hoy Jesosy taminy ny amafy ny fonareo no namelan'ny Mosesy anareo hisaobady fa tamin'ny voalohany dia tsy mba toy izany, zany hoe tany ampiandohana mihitsy
de tsy misy an'izany hoe zay afaka manambady vehivavy anankiray na manambady lehilahy anankiray de misaraka amin'iny de mapakatra olo-kafa de raha ohatra ka ohatra zay foana le zany de gaboraraka be tsy tiany ray iny de misaraka anay de maka olo-kafa anay de tsy tiany ray de lehilahy mavita mitety amina vehivavy 5 na 10 vehivavy mavita mitety amina lehilahy tsy haiko 7 na 10 raha ohatra ka io lalàna le navokany Mosesy io no arahana fa nahitsiny Jesosy tsara izy ny amafy ny fonareo na tonga ny Mosesy namoaka an'iny fa tany ampiandoana de tsy mba toy izany ozy izy Jesosy Kristy tompo zay le izy toy izantsika ihany eo amin'ny andininy fa lazaiko aminareo na zovo misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka mapakatra ny afo dia mijangajanga ary izay mapakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa enjana be zany ampianaran Jesosy Kristy tompo tsara tsika eto fa be de be tsy mahay mandray an'io verset io fa ozy ny olona sasany hoe raha voatratrako mijangajanga ny vadiko de afaka misaraka de mapakatra olo-kafa reo avy eo diso avy hatrany zany tsy zany ny tiany tompo tenenina amin'io maneho teboka anankiray zany ny tompo eto fahafahana omena ho an'ny tsirairay avy zay tena te hisaraka amin'ny vadiny raha ohatra zany ka misotro toka be ny vadinao tsy mbola afaka misaraka amin'io vadiny io nao fa mbola afaka hoentina mbavaka zany ohatra hoe mifoka sigara be mihitsy ny vadinao na lehilahy io na vehivavy manao an'izany daholo ny olona tsy afaka misaraka amin'io vadiny io nao fa mbola afaka hovainy zany tsy manome vola izy na mamono anao izy na tsy fantatro zay toetra hafa ananany iarahany monina amintsika ao anatin'ny tokantrano akoatra ny fijangajangana de mbola tsy afaka misaraka amin'io vadinao io ianao tsy hoe tsy mety miaraka mivavaka aminao le olona de andao hisaraka rehefa tsy araka hivavaka aminao ianao ohatra tsy afaka manao an'izany tsika raha mbola toetra hafa raha mbola resaka fisotrotoka resaka tsy manome vola afo zany mbola tsy afaka misaraka aminy ianao fa ohatra Jesosy Kristy tompo eo amin'ny andininy fa na zovo misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany ka mapakatra ny afo dia mijangajanga ary izay mapakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa zany hoe raha ohatra zany ka tratranao mijangajanga ny vadinao manana fahafahana ianao amin'iny fotoana iny misaraka aminy satria tratranao mijangajanga izy fa nytoy amin'ny tantara de zao tsy hoe rehefa tratranao mijangajanga ny vadinao de apakatra olo-kafa fa tsy mahazo mapakatra olo-kafa intsony zay ny lalàna mipetraka mandrakizay zany ray foana ny anjaranao de rehefa misaraka amin'iny anankiray iny ianao anjaranao misafidy iaretanao ve le fijangajangana sa tsy zakanao intsony de hisaraka aminy ianao fa tsy mahazo manambady intsony zay ny voalazan'i Jesosy eto ka mapakatra ny hafa ozy izy de mijangajanga ary zay mapakatra ny voasaotra dia mijangajanga koa tandremy tsara zany raha malalo amin'ny tompo ranabavy malala indrindrandrindra ny tanora amin'izao fotoana izao ka misy lehilahy manadaladalanao za manambola za piasan'ny ohatr' zao mody aniny on'ny fananany sy ny karazany io nefa olona efa vita divorce efa ny sarabady tany ambadika tany io hoe célibataire ony célibataire tsy manambady nefa olona efa vita divorce de iny ianao fa miditra amin'le lehilahy de tadidio tsara fa sahirana ianao am'zany ka vita soratra amin'ny olona io ianao de tadidio tsara fa raha vao fantatra hoe efa vita divorce ke ty vadiko ty nefa ianao efa vita soratra ka misaraka am'ireo avy eo de tavela koa ianao tsy afaka mapakatra tsony koa ianao tsy afaka manambady tsony ianao vehivavy matetika ny tena tratran'io olona vadin'olona ry ambadika ary efa miteraka firany ambadika any mody miteny hoe za olona mbola tsy manambady afa mbola tokatena sy ny karazany de ino fa nyroboko ranabavy satria zarana mba misy mampiresaka avy eo fantatra am'izay fa niterahany 2 3 4 5 zay izy vao miteny am'izay za io hoe ka manambady miady be zay mivady fa tsy maintsy misaraka tsika areti-po am'izay ny azo rehefa avy eo adiadio tsara mihitsy zay ny mahatonga anay raha tsaronareo tsara tamin'ny omaly na mpianatra hoe raha ny etaetam-ponay mpanompon'Andriamanitra ho de olona iray finoana ihany raha ny fanirianay kanefa tsy afaka mifehantsika am'izany izay hoe tsy maintsy iray finoana hoe tsy miato amin'ny kristiana miara-mivavaka ihany no mifanambady tsy afaka manao an'izany izahay fa mba hisoroana atsika mba hitsonjovana atsika ny am'izay fitapitaka manodidiny zay de aleo samy ray finoana raha mety amintsika de samy io samy kristiana miara-mivavaka no fampakatra de amin'iny sady mba voatsinjo ny ara-panahanao amin'ny fotoana iny tenin'Andriamanitra ray ny renesinao amin'iny koa azonao antoka hoe olona mahafantatra ny fahamarinana tsara no mampakatra anao
satria ato anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka ijoroany zay fahamarinana zay de toa de olona efa mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra am'izay fotoana zay mapakatra anao efa raha ohatra izy ka efa avy ny sarabady tany de efa tsy anana heritritra andehanana dalanao itsony ampiresaka anao iteny hoe andao ianao apakariko satria efa tsy afa manoatra tsony izy ny am'zany ka tandremitsika sao de voafitaka fa io no entina olona sasatsasany zay tsy haiko hoe tsy azony ve le tiany baiboly ambara hoe raha voatratra anao mijangajanga ny vadinao de afaka misaraka aminy ianao de mapakatra olo-kafa rehefa avy eo afaka misaraka fa ny hoe ampiakatra olo-kafa tsy mahazo mampiakatra intsony fa ianao raha vao nisaorana fotsiny ianao na nisaotra tamin'ny vadinao de vao mampiakatra ianao de mijangajanga raha vao olona efa voasaotra na efa nisarahana vita divorce tany avadika tany no apakarinao de mbola mijangajanga ihany koa ianao ary mijangajanga mandrakizay raha mbola io vady faharoa io foana no mipetraka ao anatin'ny tokantrano titsika resahana eto zany hoe olona vita soratra le vady voalohany de nisaraka tamin'iny vadinao vita soratra taminao iny ianao de nanambady olo-kafa rehefa avy eo efa tsy ara-baiboly tsony zay fa raha ao anatin'ny tokantranonao io vady faharoa vao napakarinao io de mijangajanga foana nareo anankiroa ary ny olona miainao anatin'izany tena ilana tsindry fa tsy afaka miroso ao anatin'ny ranon'ny batisa miaraka amin'ny olona rehetrarehetra mihitsy izy satria manimba ny batisan'ny hafa fa mila mandray fanapahan-kevitra ny fiangonana kristiana miara-mivavaka tsy hoe mampisarabady olona fa mampianatra ny olona ny fahamarinana za tsy miteny hoe misara amin'ny vadinao faharoa io na ohatra zany fa anjaranao ny safidy fa mijangajanga aloha nareo anankiroa fa ny hoe misaraka sy tsy misaraka anjaranao iny ka sao tsika voafitaka zany sao tsika fitahan'ny olona hoe raha voatratranao mijangajanga de tonga de isarao de mapakara fa ao am-piangonanay misy tanora kely be deaibe diso zany aza manaiky fitapitahan'ny olona am'zany ianao fa raha mbola azo efina ihany aloha ny ao anatin'le tokantrano de efio ihany aloha raha azo efinao zay ny teneniko atsika rehetra fa ndraindray tsika tsy mazaka tsy manambady intsony de sahirana rehefa avy eo zay zany ny voalazan'ny baiboly ndraindray misy mampianatra atsika de miteny hoe afa-tsy noho ny amin'ny fijangajangana raha voatratranao mijangajanga izy rahalahy isarao any de mampakara olo-kafa diso zany ny fijangajangana ihany miteboka ahafahana misaraka mivady ho an'izay te hisaraka saingy tsy afaka manambady tsony ianao aorinan'izay raha vao misaraka amin'ny vadinao io tsika olona raha mbola afaka mandevitra ka mety mbola azo anarina ihany le olona hoe iova izy rehefa ny bebahany teo anatrehan'Andriamanitra izy tena iova izy de afo zay fa raha ohatra ndraika zavatra efa miveriny ny telo ny efatra ny dimy tratranao foana izy mety efa tsy fatako anjaranao no misafidy fa iny moa tsy hidirako fa anjaranao manokana ny mahakasika an'izay toy ihany tsika Matthieu 5 miemitra kely eo ambadika Matthieu 5 ny andininy fa 1:30 Matthieu 5 ny andininy fa 1:30 vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta ary voalaza hoe nazovo misaotra ny vadiny dia aoka izy any miandra vehivavy taratasy fisaorambady Deutéronome 24:1 fa izao kosa milaza aminareo hoe zay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy ary nazovy no manambady izay voasaotra dia mijangajanga io koa mbola miteny ihany koa hoe afa-tsy noho ny amin'ny fijangajangana ihany ny lalàna mipetraka fotsiny de zao mba hampazava tsara antsika amin'le fampianarana zay misaotra amin'ny vadiny zay nandefa taratasy fisaorambady na hoe nanao divorce tamin'ny vadiny de apakatra olo-kafa de efa tsy mety zany zay fa mijangajanga raha vao nisaraka tamin'ny vadinao vita soratra ianao de tsy mahazo manambady intsony na inona antony ny ampangano azy na nijangajanga izy na mpisotro toka izy na mpamono olo izy na mpangalaboly izy na inona toetrany ka nisaraka taminy ianao de tsy te hiverina amin'ntsony de ny lalàna mifehanao arinan'izay tsy mahazo manambady intsony teneny moramora ny eo akaikinao raha vao misaraka mivadinao zay vita soratra taminao ianao de tsy mahazo manambady olo-kafa intsony ao arinan'izay teneny moramora izy teneny hoe zany teneny moramora izy ampitiavana be mihitsy ny ampianarako atsika an'izany satria resaka famonjena fanahy monko zany ny resantsika eto tsy ho lalovina mihitsy ny fanahintsika raha ohatra nefa ka tena hoe misy amintsika tena miainao anatin'izany tena ohatra zany mihitsy ny fiainanao tsy mampiala antsika amin'i Jesosy zany fa ny manova zany no azonao atao manova ny fiainanao ianao nefa raha iteny hoe tena tsy ho vitako zany tsy vitako zany fa aleoko miverin-dalana de vao may zavatra
enjakenjana no miandry atsika ao anatin'izany satria isika nge miaina eto ambony tany tsy eto foana ny fiainantsika fa raha miala eto tsika dia mbola mitsinjo ny famonjena ny fanahintsika rehefa miala eto te handova ny lanitra tsika nefa ny lalana hidirana ny lanitra dia mila miala amin'ny fitsangatsangana mihitsy tsika ka anjaranao no mandray fanapahan-kevitra raha ohatra tsika ka misy amintsika tena hoe ohatra zany mihitsy ny ka atsika amin'izao fotoana izao ohatra zany mihitsy ny fiaina tokantranonao dia tsara ianao manantona eny ampisorona eny dia fampiresaka manokana ianao mangataka torohevitra hoe inona ny tokony atao aleoloha miresaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra ianao maka torohevitra tsara hoe inona ny tokony atao raha ohatra ka ohatr'izay ny zavatra iainanao ny amin'ny fiaina tokantranonao dia io ihany koa mahatonga andreo tokantrano mikorotandrotana satria feno fitsangatsangana io no mahatonga ny ara-pananao maimaina io no mahatonga ny ara-pananao tsy mety tafapetraka amin'ny laoniny mihitsy amin'ny fanompona fa ohatra ny hafahafa be zany foana satria miaina amin'ny fitsangatsangana satria vady faharoa misy amintsika zao mahaionao mety efa vady fahatelo ny ao anatin'ny tokantrano fantelony misy ny sasany mety efa fanidiminy ary efa samy niterahana avokoa amin'io le olona rehetrarehetra tsy hitanao mihitsy zay atao tena mafy be aminao le izy fa manatona mpanompon'Andriamanitra dia mena torohevitra ampitiavana be mihitsy sika ny amin'ny tokony ataontsika mahakasika an'izay zavatra izay fa eto zany dia ampianarina antsika ny marina ny antony ampianarana antsika n'izao fahamarinana izao fitiavana antsika mba handovantsika ny lanitra zay le izy Jesosy Kristy tompo ato amin'ny testamenta vaovao io resahan'ny Baiboly io fa nitari amin'ny testamenta taloha amin'ny voalaza Deutéronome 4:20 teo dia afaka manome taratasy fisoram-bady dia afaka manambady saingy nohony amin'ny amafon'ny zanak'Israely namoahany Mosesy an'izany tereniny zanak'Israely zany izy dia namoaka taratasy tsy fidiny namoaka lalàna tsy fidiny fa namafisiny Jesosy Kristy tompo izy taty amin'ny testamenta vaovao hoe zay rehetra misaobady zay rehetra misaraka mivadiny ka mapakatra olo-kafa dia mitsangatsanga izy zany dikan'izay zany sarotra ny amonjena ny fanahin'ilay olona amin'izay fotoana izay ka mandraisa fanapahan-kevitra ao anatin'izao vaninandro farany izao fa andaontsika tsy lalao fiainana intsony Lioka 4:9 Lioka 4:9 mamadika Baiboly daholo ihany tsika rehetrarehetra Lioka 4:9 Lioka 4:9 ny andininy 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta izay rehetra misaobady ka mapakatra ny hafa dia mitsangatsanga ary izay mapakatra vehivavy voasotra dia mitsangatsanga koa mazava be zany tenin' Jesosy Kristy tompo zany zay rehetra misaobady ozy izy ka mapakatra ny hafa dia mitsangatsanga ary izay mapakatra vehivavy voasotra dia mitsangatsanga koa dikan'izay zany tsy hevitra mihitsy fa raha vao misaraka mivadinao zay vita soratra ianao dia mieritreritra pakatra olo-kafa dia efa mitsangatsanga ianao zany misy toejava misy anankiray ohatr'izao ihany koa misy indray olona tsy vita soratra hafa indray izao nisy olona miaraka taminao ohatra mbola tsy vita soratra nareo mbola tsy vita soratra miteny amin'ilay lehilahy ianao raha nabavy na ilay vehivavy na ilay lehilahy miteny amin'ilay vehivavy andao amin'izay tsika hisoratra tsy mety misoratra mihitsy hoe za ndray tsy hisoratra aminao zao ianao ohatr'izao ve na tsy fantako zay fombafomba fiteny hoe za tsy hisoratra za mbola tsy resy lahatra za ohatr'izao raha amin'iny fotoana iny ianao zany no misaraka amin'iny olona iny rehefa tena tsy mety hanao soratra izy ka misaraka amin'iny olona iny dia mbola afaka mapakatra olo-kafa ianao amin'izay fotoana izay satria mbola tsy vita soratra mbola tsy mifamatotro nareo anankiroa fa mbola fitsangatsangana zany ny fiarahanareo ho an'ny olona mbola tsy vita soratra na hoe tokantranomaso zany torohevitra anankiroa zany farafakely no menantsika voalohany indrindra na ianao manao soratra amin'iny olona iny raha mbola tsy vita soratra aminao izy faharoa na ianao misaraka amin'iny olona iny dia manambady olo-kafa raha ohatra ka mety aminao miankina amintsika ihany zay fa raha mbola tsy vita soratra nareo nefa manao ny fiaina mpivady eo anatin'ny tokantranao manimba ny fanahinao ary tsy ahavoavonjy ny fanahintsika ny fiainantsika amin'izany ry havana malalo amin'ny tompo dia samizantsika rehetrarehetra mitandrana ny amin'izay afa hoa hoe tsy vita soratra mbola tsy vita soratra ianareo fa efa mitokantrano efa manao ny fiainany mpivady rehetrarehetra mety efa niteraka ary dia ny vahaolana menanao zany midira aloha anatin'ny soratra midira ao anatin'ny soratra dia ataovy ny soratra fa zay ny tena tsara indrindra zay ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny tokantranomaso miditra ao anatin'ny soratra iaonareo anankiroa satria fijangajangana foana ny ataonareo na dia mpiandraikitra ny amina fiangonana misy anao ary ianao tsy midika inony zany andraikitra ataonao zany raha mbola tsy vita soratra ianareo mivady ao anatin'ny tokantranonareo
raha tonga ny tompo eny amin'ny raha ho an'ny lanitra dia maherezy ianao fa tena sarotsarotra ny avovonjy ianao fa tsy azo tsika lalaovina mihitsy ny fanompona ka hoe za manao andraikitra be za manao asa be za mivavaka be nefa tokantranomazo dia heritreritra hovonjena amin'izany tsika tsy ry havana malalo amin'ny tompo sady tsy afaka atao batisy ianao a no tsy voavonjy ianao raha ohatra ka tonga tamika amin'izao ny tompo fa ny torohevitra amenanao raha lamalala ao amin'ny tompo a matetika manko indraindray a tsy ny lehilahy rehetrarehetra fa indraindray ny lehilahy foana tsy mety miroso ao anatin'ilay soratra mila miroso ao anatin'ny soratra ianao raha lamalala ao amin'ny tompo a mba hovonjena ny fanahinao a na dia nohony amin'ny fanahin'ny vadinao fotsiny a rehefa tsy mety hivavaka ianao dia vonjeo ny fanahin'ny vadinao fanahin'ny zanakao satria raha amin'izao nareo rehetrarehetra io zany tsisy vita soratra nareo mivady tsy vita soratra tena sarotra be ny amonjena ny fanahintsika amin'izany ry havana malalo amin'ny tompo zay zany ny vahaolana meko raha ny torohevitra omeko atsika aloha zany raha mbola tsy vita soratra na mbola tokantranomaso tsika dia aleo miditra amin'ny soratra foana aloha fa hafandray amin'ny olona tena miziriziry amin'ny heviny tena hoe za tsy soratra aminao zany na ahoana na ahoana na ahoana na ahoana na ahoana dia ny vahaolana zany dia fantatrao ny tiako tenenina olona efa tsy mety hisoratra aminao eo fa ilalalalao anao fotsiny eo ianao nefa teo any an-danitra ianao ve hiaritra amin'izany eo miankina aminao indray zay a raha mbola tsy vita soratra no misaraka ianareo a dia afaka mbola manambady olo-kafa ianao ohatra zany a afaka mbola manambady fa raha olo efa vita soratra no nisarahanao tsy afaka manambady olo-kafa intsona ianao zay zany le izy ry havana malalo amin'ny tompo tsy hoe maheno an'izany ny raha malalo amin'ny tompo sasatsasany na ny vehivavy malalo amin'izany dia ay mbola tsy vita soratra zany fa dia efa misy olona efa elaela tariny ny andrasaka fa ndao hisaraka tsika fa andeha hiditra amin'ilay ary amin'izay a tandremo a torohevitra meko atsika aleo aloha tady vahaolana eo anatrehan'Andriamanitra sady zanana ny atitsiny indraindray misy lehilahy ihany koa ianao no nanalan'ny mahavirjiny an'io vehivavy vadinao io dia ianao nefa tsy mety misoratra aminy mieritreritra hoe hisaraka amin'io dia hanambady olo-kafa mbola tsarain'Andriamanitra ihany koa ny lehilahy zay nanimba ny mahavirjiny na nanimba ny fahadiovana vehivavy anankiray dia tsy alainao vady le olona fa raha ianao nanimba ny fahadiovana io vehivavy io ka mbola ao anatin'ny tokantranonao izy ataovy soraty amin'ny anaranao izy raha lamalalo amin'ny tompo a rehefa mividy zavatra anao mividy fiara na mividy armoara na mividy trano na mividy tany soratanao amin'ny anaranao fa maninona ny vehivavy tsy soratanao amin'ny anarany ohatr'izany ihany koa tsika ranabavy ianareo ranabavy fa tsy hoe isika aza manaiky tsy voasoratra zany manomboka eto matoy zany mapakatra anao a mitondra anao anatin'ny tokantranony mila misoratra nomokandroany teneny daholo ny vadina rehetrarehetra ndao hisoratra amin'izay fa tena enjana be fa vaninandro farany ange zao ry havana malalo amin'ny tompo e fa vaninandro farany zao ka tsy azo tsika lalovina tsony zany ny ara-panahintsika ampitiavana be sady mitsikitsiky be mampianatra antsika eto a ampitiavana be no ampianarako an'izany a mba hitsonjovako ny ara-panahintsika rehetrarehetra mba tsy ho verimaina ny andraikitra ataontsika ranabavy a raha lamalalo amin'ny tompo a fa mba hisy vokany tokoa zay zavatra ataontsika zay a dia aleo a elantsika zay tokantranomaso izay a amin'ny alalan'ny fanatanterahανtsika ny soratra io soratra io zany tsy voatery hoe asiana fety be za menatra amin'ny fianakaviako raha vao tsy misy vorotsoloza 10 na 10 vonoana tsy mila an'izany io afaka atao tsotsotra fotsiny vidy akoho anankiray ianao ohatra dia fianakaviana ray aman-dreny samy ray aman-dreny fotsiny dia zay olona vitsivitsy eo no asaina dia fa alefa ny soratra dia mody any an-trano rehefa avy eo dia misakafo dia samy vita resaka famonjena fanany ataontsika fa tsy resaka hoe resaka friariany mbola mila manao an'izao mbola mila manao robe be ohatr'izao dia mila gatongeza be dia mbola mila miditra espace ohatr'izao fiainana efa sarotra amin'izao ny confinement ty tsy fantatra hoe rovina no tapitra tsy mila manao an'izany fety be zany tsony fa dia fetifety tsotsotra fotsiny dia samy miala famonjena fanahy zany atao ka na amin'ny herinandro raha ohatra ka misokatra ny birao fandraisana an'izany tonga dia atao fa tsy maninona zany aza miandry fety be zany famonjena fanany ataontsika dia samizantsika rehetrarehetra mifampiresah tsara nareo mivady a tonga dia manendre daty a dia mandehanany amin'ny birao mahakasika an'ireny a dia tonga dia alefazy fa tsy maninona zany zay zany nytorohevitra mahakasika an'izay a fisaraha-mpanambadiana sy ny tokantrano zay a raha azo iaretana ihany tsy azo entinambavaka ihany aloha aleo tsy misaraka ho an'izay tena tsy mazaka mihitsy a ny hoe tsy anambady jerevantsika indray ny amin'ny bokin'ny Jeremia 3 miaraka mamadika baiboly avokoa tsika rehetra Jeremia 3 manomboka ny 9 voalohany Jeremia 3 manomboka ny 9 voalohany vakina amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta fa hoy izy raha misy lehilahy misobady ary efa miala raha vehivavy ka vadin'olo-kafa moa mahazo miverina amin'ny indray fa raha lehilahy
tsy aloha tokoa izany tany izany fa ianao dia efa nijangajanga tamin'ny sakaizanao maro ka moa azo niverina amiko ianao va zay zany le izy mazava tsara amintsika ngamba ny tian'Andriamanitra ambara teny mifampieritrereta ho an'ny mpivady rehetrarehetra zany a hoe raha ohatra ka nivadinao ka mandeha mijangajanga risary nefa mbola iverina hiaraka tory aminao izy avy mijangajanga ry sarotsarotro zany fa maloto le lehilahy am'izay fotoana zay a tena mandoto ny tokantrano mihitsy am'izay fotoana zay fa teny fampieritrereta iny fa miankina amin'ny tsiraray avy sy ny toe-po mahay mamela eloka toe-po mahay mandefitra toe-po manetry tena ananany tsiraray avy a izany eto ndray koa zany zao a de misy torohevitra anankiray any amin'ny Romanina toko 7 miaraka mamaky daholo tsika Romanina toko 7 manomboka ny andininy voalohany Romanina toko 7 manomboka ny andininy voalohany averiko ihany a Romanina toko 7 ny andininy voalohany vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy fantatrareo vary rahalahy fa miteny am'izay mahalala ny lalàna aho fa ny lalàna dia manapaka ny olona raha mbola velona izy fa ny vehivavy izay manambady dia fehezin'ny lalàna ho an'ny lahy raha mbola velona ny lahy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'ny lalàn'ny lahy izy koa raha mbola velona ny lahy ka manambady olon-kafo raha vehivavy dia atao hoe mpijangajanga izy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka amin'izany lalàna izany izy ka tsy mba mpijangajanga na dia manambady olon-kafa azy zay zany mazava tsara zay voalazan'ny Baiboly zay a eto ndray zany a lalàna anankiray indray zany ho atsika rehetra raha ohatra indray zany ka nisy olona anankiray ohatra vita soratra ny lasy vehivavy io vita ny soratra an'izy ireo de nisy disadisa tsy fantako mijangajangana hoe lasa le lehilahy de tena tsy miverina intsony lasa le vehivavy de tsy miverina intsony sanatriany zany de nisaraka zany izy anankiroa tsy afaka manambady mihitsy aloha zany a ilay vehivavy na ilay lehilahy raha ny tena tokony ho izy a raha tsy maheno izy na hita maso le maheno tsy mety fa hoe hitanao maso mihitsy hoe matony le lehilahy le vady vita soratra tamiko iny e de aizy izy ny maty de ary anana de jerevanao any de io izy fa maty tokoa de amin'iny fotoana iny zany satria raha mbola velona ny olona anankiray ozy izy ny voalaza Baiboly raha mpivady aloha zany ny resahana raha mbola velona zany le lehilahy de mbola voafatotra ny lalàna n'iny lahy iny lay vehivavy raha mbola samy velona raha mbola velona lay vehivavy de voafatotra ny lalàna n'iny vehivavy iny ilay lehilahy fa raha ohatra ka maty zany lay lehilahy de afaka manambady olon-kafa indray le vehivavy ho any zay mbola tia hanambady raha maty lay vehivavy de afaka manambady ilay lehilahy ohatra hoe tratrany accident tampoka le vehivavy na ilay lehilahy tratrany accident nefa mbola tanora izy de afaka manambady izy satria efa tsy voafatotry ny lalàna n'lay lehilahy na ny lalàna n'lay vehivavy intsony izy am'izay fotoana zay satria efa maty ny vadiny fa raha mbola velona ny vadinao na tsy fantatra hoe izy ony de lasany atoliarany de tsy fantatra hoe maty sa velona mbola tsy hitany masonao hoe maty tokoa aza miditra amin'ny fanambadiana mihitsy fa mijangajanga am'izany ianao fa mila hitanao pirofo mihitsy ananao pirofo tena hita maso hoe io fa maty ony de naleviny hoe io fa maty tsy nitsangana intsony tena maty mahazo toko tsara ianao amin'iny fotoana iny afaka manambady ianao zany aorinan'izay raha mbola te hanambady nefa vaninandro faran'izao a tsy fantatra aloha fa samy manana ny safidiny ny olona fa nitorohevitrako fotsiny hoe raha efa sokisoky olona ianao ka mbola aza mieritreritra hanambady zany intsony fa nenany tiako tenena hoe mbola hiteraka indray koa ve rehefa aveo de hitaiza kely indray koa nefa ny fiainany ty a ny ten'Andriamanitra milaza hoe lozany bevoka sy mitaiza kely am'izany vaninandro zany de mbola hiteraka indray koa ianao amin'ny hoe fa somary zokonjokony ihany koa de aleo mifetena antsika zany a fa ho an'izay mbola te hanambady moa zany a malalaka tsara mihitsy satria efa maty a le lalàna n'lay lehilahy na lalàna n'lay vehivavy izay efa maty de afaka miverina manambady raha maty vady zay ihany ny ahafahana miverina manambady ho an'izay olona misaraka tamin'ny vadiny vita soratra aminy ohatra zany zao hoe misy efa nisaraka ohatra zany zao de tamin'ny tsy fahalalana ohatra tamin'ny mbola tsy lalana fahamarinana de efa le vady faharoa zany zao ny ao anatin'ny tokantranonao de nareo nefa zany zao am'izao mety efa vita soratra nareo am'izao na tsy fantatra hoe mbola tokantrano maso de sarotra moa mitondra mavavaka ny olona hoe angatahako Jesosy mba ho faty ny olona iny fa de apetraka anareo ampelantanan'Andriamanitra avokoa zany rehetrarehetra zany de raha maty le olona le tena vadinao iny raha nabavy le tany aloha na le tena vadinao raha lamalala tany aloha iny de zay nareo fa tena afaka tsara nareo anatrehan'Andriamanitra fa raha mbola velona any izy de mbola mijangajanga foana ianao sy le vadinao faroa am'izao fotoana izao zay zany ny fampianarana mahakasika an'izay resaka fisaraha-panambadiana izay io tokantrano io zany tena sarotra io
tena ao ny tena ahitana ny karazana fahoriana ranomaso fijaliana tena ao ny misy ny fiainanao ho an'ny tanora ho an'izay manaiky an'izay torohevitra zay raha mbola azo atao ihany aloha ny tsy maimaika miditra ao anatin'izany tokantrano zany de aza miditra mihitsy aloha nefa ianao raha vao manandrakandrana mandeha mifampitarika ary anatinaty elakelatrano sy ny karaza tsy maintsy tafiditra am'izany ianao ny farany satria mety ho bevoka tam'kany ianao de ho sahirana rehefa avy eo tsy maintsy manambady tsy fidiny hoe satria raha vao bevoka ianao tsy maintsy ataonao zay idirana amin'ny soratra amin'ny olona bevokanao iny eo ndraindray le olona mety tsy tianao fa voatery ka samizany tsika rehetrarehetra mifetena am'izao vaninandro farany zao raha azo atao ihany aloha ny tsy miditra ao anatin'izany fiainatokantrano zany na fiainam-panambadiana zany de aleo miaritra am'izao raha ho an'ny olona zay tsy maintsy hiditra kosa fa efa fotonga ny fotoana ny idirany amin'ny fanambadiana fepetra voalohany mila jerevanao aloha de zao antanio tsara izy sao de efa olona ny sarabady tany ambadika tany hoe olona efa vita divorce tany ambadika tany no anambady anao na apakatra anao na ho apakarinao fa lasa mijangajanga ianareo raha vao miditra amin'iny raha ny lalàna ity ambonin'ny tany de afaka manambady tokoa ianao raha olona vita divorce normal tsara izy fa ny eo anatrehan'Andriamanitra mijangajanga ianao am'izay fotoana zay zay aloha zany ny fepetra voalohany antany iso de efa vadin'olona tany izy no ny saraka rehefa hitanao fa madio tsara izy de jereo tsara koa hoe olona mba mivavaka tsara matahotra an'Andriamanitra mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra manaiky ny lalàn'Andriamanitra ve fa raha olona tsy resy lahatra amin'ny fahamarinana aza miditra mihitsy fa de ho feheziny ianao amin'ny voalohan-dohany vao manomboka avy andao fa hanaraka anao hivavaka tafiditra ianao rehefa avy eo sakanany am'izay ianao hoe tsy laiko mandeha manao alim-bavaka tsy laiko mandeha mivavaka any zao fitafinao zao tsy mety amiko zay le olana fa afa ihany ny hoe sampino anatin'ny fiangonana efa mifankalala ny fahamarinana iny le ianao misalobina sy masina be iny mihitsy ny tena mahafinaritra azy ny mahitanao amin'iny tsy maninony zay zany le izy rehavana malalo amin'ny tompo njarantsika no mandinika fa nivoany no lalanao ny azo raha ohatra zany ka misy olona mitarika anao na ohatra zany tena ambarako ny marina za tsy hoe manaratsy ny fiangonany arisy fa raha misy mpanompon'Andriamanitra mitondra anao olona efa ny sarabady efa avy nanambady vita soratra de ny saraka de manambady olo-kafa izy am'izao fotoana zao de izy no mitarika any mijangajanga io olona io mijangajanga io olona io fa aza aoka tsika tsy ho fitahana fa Andriamanitra tsy azo vazivazina ny voalazan'ny Baiboly aza mety ho fitahana zany mihitsy tsika mody tsy mampianatra an'io mihitsy izy ao anatin'ny Baiboly satria ao anatin'ny fiangonanao satria raha vao mampianatra an'io izy de ho tratra izy de tandremo zay mila dinianao tsara mihitsy ny manodidina anao na ny mpitarika anao na ny mpitondra anao fa sao olona efa ny sarabady na vady faharoa na vady fahatelo ny ao anatin'ny tokantranony ao de izy mitoroteny rehefa eo de fitaka ianao am'izany satria mijangajanga io mpitoroteny aminao io amafiso mihitsy zany fahamarinana zany fa zay ny marina tsy voaozongozona am'izany ianao fa zany ny lalana idiranao ny lanitra re miresaka mahakasika ny fiainam-panambadiana isika izany ny orantsika moa zany efa tapitra raha tokony mazava tsara izy zay mino fa mazava tsara zay ho atsika rehetra zay manana an'izay kazy na ohatra zay mihitsy ny fiainanao manatona ianao eny amin'ny episorona eny de raisina manokana ianao de torona hevitra hoe zao ny tokony ataonao mahakasika an'izay ho an'ny olona efa hoe vady faharoa na hoe mbola tokantrano maso vao nisy lehilahy zao nanontany anahy de naprisiako mihitsy izy hoe tonga de alefaso ny soratra fa tsy maninona izy zany eritrehitra anao fito be sy ny karazana zao izy mbola tsy manambola de hoe atao fotsiny 150,000 fotsiny efa mahavita soratra tsy fatako na otrina moa ny vola aloha eny amin'ny firaisana eny 150,000 fotsiny manao karakara taratasy sy ny karazany tsy fantatro zay vola aloha eny fa mino fa tsy mihoatra ny 150 ny eny amin'ny firaisana de avy eo ianao mividy akoho anankiray ohatra de afaka manao jus naturel kely iray tavoahangy na roa tavoahangy de alefa ny fety fa tsy maninona mandefa radio feo ny lanitra ianao sady mandeha ihany ny fety tsy maninona mety tsara mihitsy zany tonga de vita soma tsara ny soratra am'izany fotoana zany eninao tena maivana mihitsy ny fanahinao atio arina ohatra rehefa mba misokatra ny fiboana de afaka atsono am'izay ny mpanompon'Andriamanitra mitsodrano ny tokantranonareo am'izay rehefa avy eo tsy maninona zany ataonareo fotsiny aloha zay avita ny soratra any fa rehefa vita le soratra de atio efa am'lefa any anatin'ny tokantranonareo de afaka miantso mpanompon'Andriamanitra nareo mba manasa mpanompon'Andriamanitra mba hitsodrano ny tokantrano satria tsy mety amasinina itsony manko ny tokantranonareo am'izay satria ianareo efa nina moa zany efa niaraka terisy efa firotona ny fanambady de zay vao natao soratra zany efa nisy fijangajagana teo aloha tsy mety amasinina tsony zany fa tsofina rano fotsiny sisa ndray ihany koa be tamitsika no tokantranontsika na ny fanambaditsika
namasinina tao am-piangonana nefa ianareo mivady a olona efa niaraka njangajanga efa nanao zao rehetrarehetra zao nandritry ny 3 taona na 4 taona zay vao natao soratra de avy eo rehefa andaona vita ny soratra de nentina tao am-piangonana namasininy tsy fantako na iza na namasina anareo de tady idio tsara fa mitondra ozina le tsodrano le pastera iny na le mompera na le tsy fantatro na iza ny tsodrano anareo tamin'izany fotoana zany na namasina le iza mivadika ozina iny satria tsy tokony hoentina miditra ao amin'ny altarana eo anoloan'ny eo amin'ny fiangonana intsony a ny tokatrano efa nisy fijangajangana teo alohan'ny soratra fa lasa mamotika an'le tokatrano teboka fahatelo efa nianarantsika ny anakiroa tamintsika nampianatra nano makasika ny hoe mampikorota tokatrano ny teboka fahatelo mampikorota tokatrano a de ny fitondrana na ny fanamasinana an'ilay tokatrano efa nijangajanga efa nanao firaisana ranofo talohan'ny soratra hoentina eo amin'ny altara de amasin'ny mpanompon'Andriamanitra eo tsy mety zany tena fahavetavetany io natrehan'Andriamanitra ny olona azo amasinina eo anoloan'ny altara ry havana malalo amin'ny tompo a de ilay lehilahy sy ilay vehivavy mbola tsy nifampikasoka mihitsy mbola tsy nisy fiarahana mihitsy talohan'ny soratra mbola madio ny lazana anazy tsotsotra zany de hoe le lehilahy mbola virgine amin'ilay vehivavy de le vehivavy mbola virgine amin'ilay lehilahy na de efa niaraka tamin'ny olona tany ambadika tamin'ny androny tsy fahalalana tany ary le vehivavy de lehilahy koa ohatra zany fa izy anakiroa ifanambady reo mbola tsy mifampikitika mihitsy tsy nisy fifampikasoana tsy nisy fifandraisana no atao soratra de iny izy azo amasinina azo entina ao amin'ny tempoly fa raha olona efa niaraka taristarina reo a de aveo hoe andao anao soratra de namasinina tao amin'ny tempoly teo amin'ny altara lasa mivadika ozina avokoa lay tsodrano ary zany no mahatonga le tokatranony olona maro am'izao fotoana zao herinandro milamindamy maray volana fa hoarinana zay tonga de mikorotana ambony ambany le tokatrano ary tsy maintsy mikorotana foana ny tokatranon'olona tratran'ireny fa tokony tapahana zany le ozina de verenany mpanompon'Andriamanitra tsofina rano mihitsy le tokatranony verenana tsofina rano mihitsy mba ho tapaka avokoa le ozina rehetrarehetra zany mahatonga antsika le misy fotoana antsika tato anatin'ny fiangonana le izy moa zavatra efa lasa nanao fitsofan-drano tokatrano tsofina rano avokoa ny tokatrano mpivady mba hiala avokoa le ozina rehetrarehetra fa tsy mety ohatra reny hoe mariazy miara mizotra ho le fa niteraka 10 niteraka 9 de manao miara mizotra ry am-piangonana ry de mbola masinina ihany tsy mety fa lasa mampikorotana an'le tokatrano lasa misy ozina be le tokatrano am'izay fotoana zay de reny zany tokony averina tsofina rano mihitsy lay fiaina tokatrano mba ampiala n'izay oziny zay de mba tokatrano vaovao mihitsy manomboka eo nisy fotoana zay tamin'izany fotoana zany efa elaela efa matonany maro zay nanasa tsiray nisa tokatrano manasa mpanompon'Andriamanitra de tsofina rano isa tokatrano avokoa ny fiaina tokatrano ny vady satria tratran'le fa nisy fiarahana daholo talohan'ny soratra nefa raha mandinika tsara ny fiaina tokatranony olona am'izao fotoana zao ianareo isika de efa niaina tao anatin'izany avokoa efa nisy fijangajangana daholo aloha zay vao niditra tao anatin'ny soratra fa afa ndray hoe nefa tato anatin'ny fiangonana kristiana miaravavaka sy nefa malala ny fahamarinana de olona tsy mifampikitika mihitsy no miditra ao anatin'ny soratra zay zany le izy ry havana malala ampianariko anareo daholo zany rehetrarehetra zany mba ho fatatsika ny tokony atao rehetrarehetra ahafahantsika amin'ireo karazana fandripandriky ny devolo rehetrarehetra mba hamonjena ny tokatranontsika ihany koa mba tsy hisy ny olana matetika fa na isika indray leo ihany efa manino ty tokatranona ity tsy mety milamina mihitsy firotona zay tena mijaly mitondra faisana mihitsy hatramin'ny nanabadiko an'ity vadiko ity tany tokatrano indray aman-dreny koa mba milamindama ihany fa rehefa tonga tato tena mijaly be mihitsy zay ny antony satria efa nisy fiarahana taminareo nefa ianareo mbola namasinina tery amin'lohan'ny altara ihany nefa fa vitavetana eo anatrihan'i Jehova izany zay zany le izy ry havana malala mazava tsara amintsika zay ny mahakasika ny fanambadiana mino fa azontsika tsara ny tian'Andriamanitra ambara atao anatin'izay fampianarana izay ka dia ho faranantsika zany ny fampianarana amin'ny alalan'ny vavaka manasantsika rehetrarehetra hiaraka hivavaka sika amin'izao fotoana izao Jehova Andriamanitra ray masina tsara indrindra misaotranao tompo ny amin'ny fampianarana tamin'ity anio ity mino fa mazava tsara tamin'ny piaino izay roso ao anatin'ny batisa ny fampianarana engany Andriamanitra mba amaka ao anatin'izy ireo zany ary amoa be dibe atonga an'izy ireo anapa-kevitra hiroso lalina amin'ny fahamarinana Jehova Andriamanitra engany mba tsisy olona ho tafitohina na tezitra tao anatin'ny fandrenesana izany fampianarana izany fa mba ho raisiny zareo amin'ny fanetretena
amin'ny fotsotra satria fitiavana andrareo nampianarana an'izany famonjena ny fanahany ary itsonjovana ny fiaina tokantranony nampianarana an'izany teto tamin'ity ano ity ka dia mangataka aminao Andriamanitra mba hamango ny fonony tsirairay avy ny fanainao masina amin'ity alina ity mba hafahany mandinika tsara sy mandositra n'izany fitsangatsangana izany tompo mba hovonjena ny fanahany izy ireo meko anao voninahitra Andriamanitra Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sotra Jesosy io amen iny ary zay ihany koa zany ny afatra antsika tamin'ity anio ity zay aloha ny masaka azona roso dia samy mahereza daholo tsika rehetrarehetra ho an'izay manana n'izay tokantrano araka ny nampianarantsika teo zay mety hoe vady faharoa na fahatelo na fahadimy na tsy fantatro na tokantrano maso aleo manatona ny mpisorontsika rehetrarehetra dia raisina dia makatoro hevitra manokana mahakasika an'izay samy mahereza daholo tsika rehetrarehetra apôstôly Andreas ihany araka tamintsika tao anatin'ny fampianaran'ity mametraka ny mandram-peona sy mandram-pitafa ho amintsika rehetra ny tenako samy ho tahin'Andriamanitra daholo isika rehetra tompoko